Mahakasika ny raharaha PDS Richard Ramanambita indray dia nihetsika izany afera izany tamin'ny iny faraparan'ny herinandro iny ary misy moa nilaza fa maty nisy nanapoizina i PDS Ramanambita Richard araky ny nambarany vadiny hatrany hoy ny fanambarany Body Ramanambita izay zandrina tomboky lahy hatrany raha nitafa sy niresaka tamin'ireo mpanao gazety tamin'iny herinandro iny ka tezitra manoloana izay mo iny zanany ary nanao fanambarana mifanohitra tanteraka amin'izay rehetra izay ka inona no tena marina mahakasika ny iny raharaha PDS Ramanambita Richard iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefana isan'andro eto tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka nyity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky ny efa natsipoko tariam-piandohana dia ny mahakasika ny raharaha PDS Richard Ramanambita no imatematesantsika ato anatin'ity video ity tena maty ny aretina ve sa nisy nanapoizina marina i PDS Richard Ramanambita io ny fanontaniana izay mipetraka eny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao satria mantsy raha tsy ivona ny tantara i PDS Richard Ramanambita dia maty tampoka izay ary isany nanaitsany maro raha vantany voanandre an'izay fahalasana ny tampoka izay manoloana an'izany indrindra dia nilaza i Body Ramanambita izay zandrina tomboky lahy Richard Ramanambita maty nisy nanapoizina ny PDS teo aloha araky ny fanambarany ity zandriny ity raha ny voalazany dia i Richard Ramanambita dia maty nisy nanapoizina araky ny nambarany vadiny hatrany hoy Body Ramanambitana izay zandrina tomboky lahy Richard Ramanambitana PDS n'Antananarivo renivohitra teo aloha tao anatin'ny horonan-tsary izay niparitaka tao amin'ny tambajotserasera Facebook mipetraka araky izany ny fanontaniana hoe maninona no tsy nametraka fitorinana io vadiny io nefa mahalala ilay olona nahavandoza tamin'izany sa misy olona atahorana ve ao ambadik'io raharaha io hoy hatrany nambarany ity anabaviny PDS teo aloha ity tsy ahivina fa nodimandry ny alakamisy alina 12 septambra 2024 ny PDS teo aloha Richard Ramanambitana rehefa niatrika tsy fahasalamana nandritra ny fotoana maro manoloana an'izay resaka miely etsiro izay mo dia nanao fanambarana i Grâce Lorraine Ramanambitana zanaka vavitokana any tomboky lahy Richard Ramanambitana atao amin'ny rindrina zony rehetra ny manana ny safidy politika na eo anivon'ny fianakaviana iray aza mety hisy ny tsy fitovian-kevitra izany indrindra no antom-pisiny ny fifidianana tsy azo ekena kosa nefa ary melohiko tanteraka ny fampiasana ny anaran'ny raiko amin'ny resaka kajikajy politika sy ny fitadiavana tombotsoa manokana mamohetra raha ny fidimandrin'olona iray no ampahatsiahivina anatin'ny vanim-potoana 3 volana aty aoriana ary entina hanentanana ny olom-pirenena hihevitra ny safidiny Mario ketona fa tsy lalana avy ety amiko manokana na avy amin'ny reniko no hisiny fanambarana toy ireny izay tsy misy fandraisany amin'ny ankohonanay tsy nahazo lalana avy ety aminay ilay olona izay manendry tena hitondra teny ireny izay rehetra voalaza tamin'ny alalan'io fanambarana io dia heveriko fa manitsakitsaka ny hasiny anaran'ny raiko sy lova izay napetrany ny raiko dia olon'ny fihavanana olona mahitsy fo ary tsy tia ady sy fanakorotanana ary hevitra mamafady entina hampiasaina ny anaran'ny tompoky lahy anakorotanana ny fiainany ankonana ny aram-pahoriana izay navelany manainga an'izay rehetra mbola manana fanahy sy feon'ny fetreretana ny tenako mba hanaja ny mahanidim-pahorinana anahivady amanjanana ary hamelona ampahazavan-tsaina ny raiko Ramanambita Richard mba handry ampiadanana hoy ny nambarany zanany hatrany raha naneho ny hatezerany mahakasika izay fanambarana izay nataony anabavy ny tomboky lahy Ramanambitana Richard izay ene ny yahiyahy marina tsy mba havana ka tsy misy maharatsy an'izay hoe miyahiyahy amin'ny mety zavanitranga tao ambadika an'izay rehetra izay fa kosa tsy dia tsara loatra
izay ahiahy izay rehefa tsy mitompona sao dia hoentina hanendrikendrehana fahatany ny olona izay tsy nanao any zavatra ratsy akory. Ary tsy vitsy amin'ny isika malagasy indrindraindrindra fa ireo olona izay mpanao politika sy miaina ao anatin'izay resaka politika izay dia mitady hirika rehetra handresen-dahatra ny olona amin'izay resaka firehana ara-politika izay, ka eo indrindra no mahatonga ny disadisa lava eo anivony sampanao politika izay tsy misy fiafarana mandraky ty androany izay. Ary ny malagasy raha teo moa rehefa misy fahafatesana izay ka tampoka amin'ny olona no nandre an'izay fahafatesana izay dia ny zavatra tonga ao an-tsainy tsirairay avy hatrany amin'izay fotoana izay dia ny hoe mety nisy namosavy angambany iny na ihany koa mety nisy nanampoizina angambany iny, fa tsy mety mino ny sainy malagasy fa rehefa tonga ny andro izay hakany Andriamanitra anao ane ka tsy maintsy mandeha satria ny olombelona dia toy ny volovarin'Andriamanitra ka izay tiany hojinjaina dia tsy maintsy mandeha rehefa tonga izay fotoana izay, fa tsy misy olona afaka niady amina fahafatesana izany mandraky tiany androany. Ka noho izay fomba fisainana izay no mahatonga isika matetika tia manendrikendrika ny hafa izay rehefa misy fahalasana ny havantsika na ihany koa ny fahalasana ny olona ankaiky antsika izay, fa tsy mety mino isika fa izay ilay lahatra nandaharan'Andriamanitra azy avy any ambony any. Ka tonga amin'izay fomba fisainana izay mihitsy ny zao ity araky ny voalazandry anabavindra tomboko lahy Risara Ramanambitana ity izay nilaza fa maty nisy nanampoizina ny anadahiny araky ny feo enina, ary izay ny nahatonga azy sahy ny teny sy ny resaka tao anatin'ilay horonan-tsary kely izay niparitaka manerana ny tapazorin-tserasera Facebook tamin'iny herinandro iny. Ary rariny sitsiny raha toa ka atezitra ny zanak'andra tomboko lahy Ramanambitana satria lasa mamoafatamandry ny fiparitahan'iny video iny raha toa ka rehefa niaina tao anatiny izay fiononana izay izy ireo, ka izao lasa tohina indray ny alahelo izay azo lazaina fa mandrimandry kely sy tonitony tao anatiny fotoana vitsivitsy izay. Ka izay no nahatonga azy nampitandrina an'ireo rehetra izay minia mbola manohintohina an'izany alahelo amin'ny fahalasany rainy izany fa tsy mety amin'izy ireo izany ho izy hatrany ary isany tena mandratra fo raha vantany vao mandre an'izany hoe ny anaran'ny rainy no atao fitaovana hoentina hitaritana ny sain'ny vahoaka mba hanaraka ny firehana ara-politika anankiray. Ka dia andrasantsika eto ara no mety ho tohiny izay tantara izay raha toa ka mbola hitohy moa izay. Raha toa ka tsy hitohintsony moa izay resaka izay dia mankahery an'ireo rehetra izay tafitohina tamin'izay fanambarana izay niparitaka atao anatin'ny tapazorin-tserasera Facebook izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.